Nitombo fito indray ireo olona maty vokatry ny Covid-19 omaly talata 5 Mey araka nitatra teo anivony anao manjery-panjakana androany alarobia, 3 teto Analamanga ary samy nahitana maty iray kosa ny faritra Alaotra Mangoro, Masiatra Ambony, Vakisiny ary Melaky. Tafiakatra 770 araka izany isan'ireo olona efa namoy ainy vokatry ny Covid-19 hatramin'ny atombohan'ny VALANARETINA teto Madagasikara. Olona 290 amin'ireo 423 natao fitiliana no voamarina fa voan'ny coronavirus ka ny 730 amin'izy ireo dia avy eto Analamanga avokoa, 2 avy any Atsinanana, iray avy any Diana, 7 avy ao Masiatra Ambony, 2 avy ao Vaovao fito Finany, iray avy ao Menabe, 3 avy any Enosy, iray avy ao Itasy ary 9 avy any Sofia. Olona 570 no mbola manaraka fitsaboana ary mbola ahitana fahasarotana, ny 290 amin'izy ireo. Tafiditra ho isan'ireo sokajin'olona laharam-pahamehana misitraka ny vakisiny miaro amin'ny Covid-19 ny Solombavambahoaka sy ny mpiasan'ny Antenimierampirenena. 20 izy ireo araka izany no nisitraka ny vakisiny androany alarobia. Tonga teny Tsimbazaza ny mpiasan'ny fahasalamana mpanao vakisiny nanindrona azy ireo ny vakisiny Covishield AstraZeneca. Nandritra ny fivoriana mpitendavitra voalohany no nangataka ny sitraka ny vakisiny ny Solombavambahoaka sasany noho ny filazany fa fifampikasohana betsaka tsy maintsy atao amin'ny olona. Nampahatsiahy ihany koa moa ny mpitantana ny teo amin'ny Antenimierampirenena fa maro ireo mpiasa n'ity androm-panjakana ity sy ny Solombavambahoaka no tratra ny aretina Covid-19 ary nisy mihitsy aza ny namoy ny ainy noho izany. 3 alina ariary dia efa tokony ahatafiditra jiro sy herinaratra ireo tokantrano tena sahirana manomboka izao. Ametraka tsy ho ela ny tetikasa fampidiran-jiro ho an'ireo tokantrano tena sahirana ny orinasa Jirama ato. Masotsivana amin'ny fitsirihana io tetikasa io anefa ny fipetrahan'ilay tokantrano miala 30 metatra amin'ny andrin-jiro farafaharatsiny. Misy ihany koa ny masotsivana hafa izay ny komina sy ny fokontany no amaritra azy miaraka amin'ny Jirama. Tafiditra ao anatin'ny 3 alina ariary ny saran'ny fampidiran-jiro, ny kaontera izay voafetra tsy oatra ny 1.2 kilowata ny tanjany ary ny takamoa mihitsitsy anankiroa. Tafiditra avy hatrany ho isan'ireo misitraka ny sokajim-bidy mora ny tarifa sosial ireo tokantrano misitraka ity tolotra ity. Tsy tokony ohatra ny 50 kilowattheure isam-bolana araka izany ny fandaniana tokony ataon'izy ireo ary 30 isaky ny kilowattheure no sarany, izany hoe mahery kely ny 3,000 ariary isam-bolana no ho alohany.